ny tsy ataon'ny fitiavana. Ny tsy ataon'ny fitiavana izany no diniko anasako anao amin'ny ity talata fa 1 volana aogositra ity. Fa le miarabantsika mpiara-midinika rehetra indray amin'izao anio izao tafahoana indray sika noho ny fahasoavan'Andriamanitra misaotra amin'ny faharetanao amin'ny fatokianao fanarahanao izao fandaharana izao. Mino zay fa tsy ho very maina ny ezaka ataonao. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Dia ry iaraka hivavaka isika raha hanomboka ny dinika hifanaovana. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao izahay fa namindra fo sy niatra taminay indray ianao androany. Menao anay izao tombontsy izao iaraka andinika ny teninao, koa mangataka izahay. Ny fanenao masina no hitarika izany, ary esorinao ny hevitra mampisaraka anay aminao. Eto moera ary ety amponay, mitenina fa fonina ienanao izahay. Minaran'i Jesosy, amen. Ny tsy ataon'ny fitiavana. Dia ny andinina atao tadina no anomboantsika ny fiarahana. Korintianina voalohany 7:10 ka ny andininy 7:10 manao hoe ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Omaly isika dia nijery ny zavatra 7 ataon'ny fitiavana. Nifantoka tamin'izany ny fijerisika. Androany kosa dia ireo zavatra 8 tsy ataon'ny fitiavana no jerentsika. Dia ary hojerentsika ny andininy Korintianina voalohany 7:10 ka ny andininy 4, 5, 9, 7 zao no voalazan'ity. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehireh, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Raha jerentsika ilay andinina lazain'i Paoly, dia misy zavatra 8 ao tsy ataon'ny fitiavana. Voalohany, ny fitiavana tsy mialina. Ohatrany ahoana moa zany hoe mialina? Raha manam-pitiavana isika, tsy mialina. Natsikatra zany Paoly fa nisy an'izany toetra fialonana zany tao amin'ny fiangonana tany Korinto. Tsara, moa izy Paoly tsara no maniry ny fanomezam-pahasoava, fa tsy mety kosa ny mialina ny olona zay mahazo an'izany. Mahatonga fisaratsarahana ny fialonana. Mialina, malahelo ny zavatra ananany sasany. Ny fitiavana tsy mirehireh. Ny hoe tsy mirehireh dia zao hoe ny mirehireh moa dia maneho fiavonavonana, filandera, mifantoka ny amin'ny tena. Ny fitiavana zany tsy mirehireh. Zay ny tsy ataon'ny fitiavana. Faharoa, fahatelo, ny fitiavana tsy mieboebo. Tsy mieboebo, ny dikany hoe tsy mieboebo, tia misehoseho, manandran-tena, zany natao hoe mieboebo. Ka ny fitiavana tsy mieboebo. Andao ialana zany raha mbola ao anatsika. Dia hozy Paoly, ny fitiavana tsy manao izay tsy mahamendrika. Tsy manao izay tsy mahamendrika, zany hoe manao zavatra mifanohitra amin'ny fitsipika ara-piarahamonina sy ara-pitondran-tena, amin'ny fomba tsy mendrika, mahamenatra na tsy mety. Fihetsika feno avolavo sy faharetsim-panahy, manao izay tsy mahamendrika. Tsy ataon'ny fitiavana zany, fa ny fitiavana manao izay mahamendrika. Ny fitiavana dia lazain'i Paoly tsy mitady ny azy. Ary zay nahatonga an'i Paoly ilaza amin'ny Korintianina voalohany 10 dia jerefantsika Korintianina voalohany 10 ka ny andininy 220. Dia zao ny voalazan'i Paoly, andininy 220. Aoka tsisy olona hitady ny ahasony tenany fa ny ahasony namany. Zany hoe fitiavana zay mijery ny hafa, mahafony zo ho an'ny hafa
fanajana solony tsirairay avy. Ny fitiavana tsy mitady ny azy. Mampalahelo. Fa izao taonjato misy atsika izao, toy izany daholo ny zavatra misy ankehitriny. Mitady ny azy. Fa enina, ny fitiavana tsy mora sosotra. Ny fitiavana tsy mora sosotra avy eo amin'ny 5 Korintianina 2:7-10 ka 5 tapany ampovoany io manao hoe tsy manao zay tsy mamendika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra. Manahirana ity le hoe mora sosotra ity. Zany hoe manondro toem-po, mora tairina, mora tezitra. Zany le hoe tsy mora sosotra. Ny fitiavana zany de zao tokony tsy mba mora tohiny. Tsy moramora zany, kanefa dia ianarantsika zany misaotra an'Andriamanitra sika. Ny am'izany taridala zany 7. Ny fitiavana tsy manao otro-po. Zany hoe ny fitiavana zany tsy mitanisa na mitana lolo-po ny fahatsony hafa. Ny vahaolana zany de zao, ny fitiavana de mamela heloka. Zay zany raha mifanohitra am'izay, tsy manao otro-po. Io ny tena olana am'izao vanim-potoana iainantsika izao e. Amy toe-javatra rehetra, tsy mifidy saranga io, tsy mifidy famboniana, tsy mifidy toerana, fa zany tô zava-misy am'izao iainantsika izao, mpanao otro-po. Ary io tena mitondra olana eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny tokantrano. Misy ve mpivady mbola manao otro-po amin'ny vadiny, amin'ny zanany? Zava-doza zany. Ny fitiavana tsy manao otro-po. Ary ny fahavalo, ny fitiavana, zao ny voalaza amin'ny 9 tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Zay le fahavalo. Ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Zany hoe ny fitiavana zay tsy vitany hoe mitahiriny eo am-pony fahatsony hafa fotsiny, fa tsy mahita fahafinaretana am'izany kio. Raha tia marina ny hafa isika, de tsy mifaly amin'ny fahatsoiny, fa manao kosa zay hanampiana azy hiala amin'izany. Zay zany ry mpiara-midinika namana, ny tsy ataon'ny fitiavana. Andriamanitra anie hanampy atsika mba ahafahantsika mitadidy an'ireo. Sao tafiditra iray am'ireo isika n'andro, mety izy rehetra mihitsy aza. Fotoana zao ialantsika mba tsy mialina, tsy mirere, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mamendika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, ary tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Men'Andriamanitra anao anie taridalana androany mba ahafahantsika rehetra, na izao na ianao, anitsy ny diantsika, ka haitsika maneho ny tena fitiavana eo amin'ny tontolo misy antsika. Manapa-hevitra, mangatany fanampiana fanahy masina, ahafahantsika mahatratra izany fenitra izany. Andeha ary hoentintsika mbavaka izany. Andriamanitra ray, mampieritreritra anay tokoa izany taridalana izany. Kanefa de misaotra anao izahay fa nomenao lesona sarobidy tamin'ity androany ity, mba ahafahanay manitsy ny fiainanay amin'ny ho avy. Mamela ny heloka tamin'ny lasaka natonga nanao atsiramina an'izy ireny, fa am'izao sisa izao mangataka ny fanampian'ny fanahy masina izahay, ka hainay mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny fitiavana izay nampianarina ho anay. De mitahy mpiara-midinika rehetra, tonononay sy angatanay ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.